conférence souveraine andiany faharoa. Efa nisy ny conférence souveraine natao tamin'ny 25 octobre lasa teo. Ity andiany faharoa ity zany tohiny tantara. Ary zava-dehibe loatra izy satria ao anatina vanim-potoany fifidianana no anaovantsika an'izany deuxième conférence souveraine zany zay anasana ny malagasy tsy vaky volo eranosy tonga anatrika an'izany ary fanakalo hevitra hitondra ny anjara bibiky ny tsirairay avy zay ibahana lehibe indrindra eo amin'ny lafiny ara-toekarena sy ny lafiny ara-tsosialy zay mampahory antsika malagasy tao anatin'izay 50 taona mahery zay. Angamba tsy fahadosoan'ny vahoaka malagasy raha ohatra ka haneho ny heviny izy, hampafantatra an'izao tontolo zao izy, hampafantatra ireo mpiray tanindrazana aminy izy hoe inona ny vahaolana na le hoe formule vaovao hoentina manatsara ny fiainantsika malagasy ara-tsosialy, ny fiainantsika malagasy ara-ekonomika, fa tsy hoe hiondry dava, hiondrika foana, hiondrika hatrany ny vahoaka malagasy fa mba hijoro amizay, mba hitovy amin'ny firenena maro eran-tany zay efa mankany amizay hoe fampandrosoana zay. Noho zany dia tsy maintsy ho velabelarinao ny projet anankiray zay efa naharitra amataonany maro no nametrana anazy, ny adivana anazy tao anatina fitondrana tetezamita ara dia efa napetraka zany projet ngezabe zany zay mametraka ny anarana hoe Madagascar le changement. Nataontsika hoe Madagascar miova i Madagascar raha tanteraka soamantsara, raha miray hina, raha miara misalahy tsika vahoaka malagasy, raha tsy miatsara velatsia tsika malagasy, raha tsy matahotra anizaniza tsika malagasy, raha ohatra ka vonona isika traka miaraka eto amin'ny tilostia dia io Madagascar vaovao na ilay hoe Madagascar le changement io no vahaolana hitanay ary inoanay fa hitovy hevitra amizany isika malagasy rehefa maheno ny famelabelarana hatao eny vato amin'ny 13 Desambre ho avy zao manomboka amin'ny folora.